Manoloana kosa ny fisiany etsika syndikaly samihafa dia namoaka fanambarana androany ny fivondronam-ben'ny syndikaly mpiasa mpanjakana ambony. Nosoritan'izy ireo fa mifangaro ny tolona syndikaly sy ny tolona politika. Mifangaro ny tolona syndikaly sy ny tolona politika amin'izao fotoana izao araka ny fijery ny fivondronam-ben'ny syndikaly mpiasa mpanjakana ambony tao anatin'ny fanambarany. Misy ho izy ireo mpikirakira politika sy mifandray tendro amin'izy ireo no misafika ny anaran'ny syndikaly mpiasa mpanjakana ambony ho an'ny tanjona politika manokana ary tsy notoniana tao anatin'ny fivondronam-ben'ny syndikaly. Raha ny Confédération des syndicats des grands corps de l'État malagasy dia mazava ny organisationnay syndicat no ao fa sy le vatan'olona ka raha misy syndicat mpikambana ato anatin'ity confédération ty zany dia hoentina eo anivon'ny fivorim-be zany hoentina eo anivony atao hoe conférence de président na collège du président ny problème ny syndicat anankiray dia miara-manapaka zany voalohany mambrato ve io syndicat manao fitakina io hermady aloha zany dia fa sy anatin'ny Confédération des syndicats des grands corps de l'État malagasy fa ny domaine zany mpiasa ny domaine ka ny inspecteur des domaines no membre ato dikan'izay zany atreto zay ambola sy tonga tato anatin'ity fiombonam-be ty zany io zavatra tarainy zareo dia lasa sy mahita ho tenenina zany zay manoloana ny fitakian'ny domaine fa kosa zany fampandrosoana ny tanjona ny syndicat dia sehatra anankiray fampiresahana iarovana ny zonim-piasa sy ny asany dia zay na tonga anay miresaka tafaresaka ny resaka hoe hermady ny grève ny mpiasany hermady droit mazava be io satria voasoratra ao anatin'ny code de travail raha hoany zareo fa ny anay statut général des fonctionnaires fa kosa tompony andraikitra ihany koa zany ny mpiasa amin'ny fiarovana ny asa fa raha rava ny hermady zavapoana io tolona tao io ary zay ihany koa mahatonga anay mampirisika amin'ny fisiana atao hoe négociation collective fifampidiniana fa raha voasisy ny fifampidiniana dia tonga amin'ny atao hoe pression zany ny andaniny sakilana. Miantso amin'ny dinika ny samy malagasy amin'ny famahana ny olana eto amin'ny firenena ny CSG-CEN ho azy ireo anisan'ny tokony diniana ny fananganana ny rafitry ny fanavanan-petraka eto amin'ny firenena. Miantso ny filoham-pirenena ny fivondronam-ben'ny syndikaly mpiasa mpanjakana ambony mba hiroso amin'ny fanadiovana sy ny fanivana ny gouvernemanta manohana ihany koa ny fampidiniana amin'ny antenimieram-pirenena.